meja mirado razafy miary tsy misy maso mandidy amin'ny rovana ny mpitondra azy. Toto batony Vaovao manjaka ny fanendahana tsy azo ikotranana intsony. Fanodikodinana ny fanampiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena voatony ny Madagasikara. Hoentsika manomboka izany moa dia mitatitra amin'ny fivoarany resaka coronavirus eto Madagasikara. Tamin'ity androany ity dia nisy 430 ireo tranga vaovao ho an'ireo olona mitondra ity tsy mikaretina ity eto amintsika, izany hoe tafiakatra 2,700 ny fitambaran'ireo olona tratran'izany aretina izany eto amintsika. Mbola misy 470 ireo olona manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana ary 4 ireo olona sitrana vaovao tamin'ity androany ity, izany hoe 470 ireo olona efa nahitana fahasitranana raha toka 9 ireo olona mbola marary mafy manao fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana, 4 no fitambaran'ireo olona maty hatreto. Anisan'ny vaovao mbola mitana ny sainy maro ary miteraka resabe eo amin'ny fiarahamonina ny resaka momba ny anaty rova amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay resabe misy zay dia nisy moa ny fanadihadiana izay natao tamina tompona andraikitra ny sahana ity fanamboarana sy fanarenana ny rova ity tamin'ny fotoan'androny izay ampatsahivina anao hatrany atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS. Lorette Berton sy Mathieu Princy. Izy no meja mirado razafy miary filohan'ny Comité national du patrimoine izay nametrahana ny andraikitra anarina ny rovan'ny Manjakamiadana nanomboka ny 5 amin'izao fotoana dia inina disona ny tantara. Tsy azo afenina ny tantara ary tsy misy afaka manova izany satria lova ho an'ny taranaka izany. Momba ny rova tsy misy afaka midoka tena ho manana fahafahana manova izany raha tsy manaraka fepetra maro. Tsy anao rery io tsy anao tiako lazaina hoe ianao mpitondra ary tsy anao merina fa satria ao anatin'io tena manan-karena mihitsy io fa ny tantara atsika manomboka hatrany avaratra ka hatrany atsimo Madagasikara ao tsika malagasy manontolo zany ny tompony tsy nanana azy andrefana marina fa manam-pahefana ianao amin'ny fitondrana satria izay no araka mipetrapetraka anatin'ny lalam-panorenantsika marina zany fa mba ho fanajana ara-drazana fanajana ara-tantara dia tsika samitsika aloha avy eo entina any amin'ny UNESCO misy ambaratonga misy comité misy centre misy an'izao tonanao an'izao izao eritreretiny atao azavainao ny antony. Ny taona 2024 no efa tapaka ny hevitra fahoarenina ny rova izay nodorana tamin'ny 9 Novambra 2020 sy 700 Alatsinainy io fa tsy sabotsy araka ny nambara. Ny 2024 izany no nanomboka. Resabe ny momba ny lafiny ara-teknika toy ny hoe nasiana beton sy ny sisa. Fa inona tokoa ary moa no nanapahana hevitra nanaovana izany? Tsy maintsy nijerevana aloha ny fototry le tao amin'le tao-trano io hoe manahoana mbola matanjaka tsara ve ny tany eto dia niaraka tamin'ny laboratoire national travaux publics et bâtiment moa zany LNTBB izay mbola misy ary mbola mijoro ankehitriny dia natao daholo mihitsy ny étude de sol jerevanyity ny zavatra tapaka dia tsy azo atsangana fotsiny amin'izao fa tsy maintsy amafisina dia lazaiko anao fa nahatratra 23 ny pieu napetraka tao. Izany pieu zany ny habeny eo any amin'ny 60 cm anoany kely indrindra misy mahatratra 1 mètre 1,20 ny lehibe ao anatin'izy 30 amin'izany natao ao ambany ao 10 azafady 10 fa le 30 ny alany nandefasana an'izay le pieu zay any ambany any 30 metatra zay ianao zany vao mahazo tany mafy tsy tany fa vato fa raha tsany dia iozongozona tsy hijoro tsara le izy zany asa zany zany zao raha tonga ao anao dia tsy mahita an'izany satria any ambany any izy fa kosa mahazo matoky ianao hoe mandrak'izay le mijoro eto ambony
ary zany zavatra zany a ny zava-dehibe tsy maintsy natao ary tsy maintsy dia nenina koa mba ho fantatry ny taranaka. Misy plan zany miaraka tamin'ny architecte tompokla Rabary Arvelo, miaraka tamin'ny ingénieur Rialin sy ny namany miaraka tao nandinika an'izany. Zany no ataoko hoe ny lafin'ny teknika sotran'Andriamanitra, fa sady manana architecte ianao manana ingénieur miara-miasa eo dia miaraka mifandinika anjeterana tsara. Le lapa io ny zavatra ny fanarahana kosa dia zao hoe tsy maintsy mijoro araky ny endriny teo aloha le lapa. Raha tsy diso efa elaela ihany moa zany efa fotoana mahery mahatratra any amin'ny 160 000 lanoany ny isan'ny vato. Izy io dia natao mihitsy photogrammétrie, natao la géométrie nanaovana an'ilay izy, dia nijerevana mihitsy ny vato tsirairay hoe manao nyty manao nyty manao nyty. Dia ny vato tsirairay dia tena nasiana numéro mihitsy, nasiana repère mba ahafantarana nisy amiarena anazy, satria misy vato tsy azo naverina, misy vato azo naverina, misy vato tsy nesorona mihitsy. Zany karazana zany azonareo an-tsaina tsara kosa le afo be takaninona zay nandoro dia nametraka n'le vato betsaka ho simba tao anatiny, indrindra nefa ty anatiny. Ianao anefa mba te hiaro ihany koa hoe le mahavakoka an'le izy dia tiana hotehirizina le teo taloha hatrany hatrany zany. Dia ny solona zay tsy mety tsony dia soloina fa tena amin'ny fomba ataoko hoe scientifique ary moderne na miarenana an'le vato. Dia misy fomba mihitsy le atao hoe charte d'Athènes, charte de Venise, zay milaza hoe ahoana ny famiarenana ny fananganana indray reny le monument historique ireny. Dia misy fomba ary misy lalàna, misy fepetra ao anatin'le izy zay tsy maintsy hajaina. Dia zany dia samy miezaka daholo nanao an'izany zava-rehetrarehetra zany mba ho araky ny ilana an'le izy sy koa indrindraindrindra mba tsy handava ny aty ivelany, satria ny tsika mety ho vitantsika samyntsika samy malagasy fa ny any ivelany koa manana mahasarotiny azy izy hoe izao ho azony klasena patrimoine mondial. Dia rehefa tsy hita intsony izay anamarina tena dia afaratra any amin'ny hafa ny rihatra. Inona tokoa ny marina momba ireo razana izay voalaza fa nafindra teny Ambohimanga ny 24 samy manala ny tantarintsika hoe tsy nierahan'ny mpanjanaka nakana nyreny nofo sy vovoky ny mpanjaka ireny tetsyterona ny avany lafy na ny avany Ambohimanga nakana an'izy dia nametrahana azy tany anaty rovo. Tsy dia nierahana zany fa ninona natao mba tsy hankohofatsika amin'ny mpanjakatsika zay nitopoitsika tamin'izany fotoana zany. Dia hitanao fa na ny fitomendalana raha nafindra ny fitomendalana tao anatin'ny tantara dia zany zavatra rehetrarehetra tsy ny fanarahana nefa dia nataony. Tsika kosa taty aoriana dia ohatrany hoe manana mahay atsika manaja ny tantarantsika ao anatin'ilay izy. Ianao zany tsy mankahatra an'ilay izy fa mamerina an'ilay izy rehefa ampitaina amin'ny zavatra zay nataon'ny mpanjanaka nefa tsy eken'ny teny ao anatin'ilay zavatra. Fa mahakasika ny fiainam-pirenena dia le resaka fandaharana izay naharitra adiny 3 latsaka tamin'iny omaly iny no ifantohan'ny adievitra amin'izao fotoana izao. Fandaharana natokana ampitana vaovao mahakasika ny coronavirus izy iny kanefa ny anisan'ny nandiso fanantenana ny olom-pirenena marobe ihany koa ny aritory tao anatin'izany. Ny andindinin'izay vaovao izay Lorette Berton no mitatitra azy eo amin'ny rindran-tsary ny Tokra Marolahy. Naharitra adiny 3 latsaka fahefa ny fandaharana manokana nataon'ny filohan'ny Repoblika omaly alahady. Fandaharana tafiditra amin'ilay antsoina hoe ame anara-pahasalamana vokatry ny Covid-19 ka nanaovana réquisition ireo haino manjery eran'ny Madagasikara na miankina na tsia. Isan'ny nandrasany maro ireo fepetra satria miditra amin'ny ame anara-pahasalamana fahaenina isika izao. Fa samy niaraka nahita avokoa nefa ny rehetra
fa 7 minitra ihany no faharetan'ny vaovao momba ny valanaretina coronavirus. Ny tena nisongadina momba ivalana aretina izay mandavo ny mpiray-tanindrazana io dia ny fepetra ho an'ny faritra Atsinanana izay nakatona tanteraka. Ny any Matsiatra ambony dia hoe miverina amin'ny laona ny fiainana ka tazonina ny tsy famorim-bahoaka mihoatra ny 10. Ho an'Antananarivo dia fanontaniana maro no tsy voavaly, toy ny hoe raha mirava amin'ny 3 izany ny mpiasa dia amin'ny 4 ireo mpitatitra. Voatazona ve ilay fepetra hoe amin'ny 3 no fara-fiasan'ny taksi be? Manao ahoana ny mpianatra, mianatra sa tsy? Ireo mpiasa-panjakana ihany koa ve isan'ny voankasik'io fiasana io? Ampahampotoana fohy no niresahan'ny filoha ny Covid-19 nefa profesora telo be izao no nifandimbina ampiteneniny mikasika ny protokôla vaovao. Saingy adiny 2 mahery ny filohan'ny Repoblika no nampianatra ny tantaran'i Madagasikara. Fa aiza ireo manam-pahaizana momba ny tantara momba io anaty rova io? Iza tamin'ireo komity siantifika no nampandraisy ny fitenenana teo? Samy nahita isika fa tsy nisy, nefa tsy tokony tamin'iny fotoana iny ve no nampitenenana ny profesor Rafolo Andriana Varvony raha tsy niala ary nankatoy tetikasa tokoa izy? Manginy fotsiny ny fandosona ny tantara toy ny hoe tamin'ny 1970 Madagasikara no niditra tamin'ny fanjanahan-tany. Eo koa ny hoe navarina teny ampamarinana noho ny Rasalama Martyr. Momba ilay Kolizey indray, ilay antony nananganana ny foto-drafitrasa eo ambony kianja masoandro ane ny fototr'olana fa nilaza ny antony ve ny filoham-pirenena? Mahery vaika mantsy ny fanoherana ny fananganana ilay Kolizey masoandro avy amin'ireo vahoaka malagasy tsy vaky-volo. Fahasarotam-piaro amin'ny vakoka sy ny tantaram-pirenena fa indrindra ny fiandrianana no antony. Na zany aza dia tsapa fa fanenjehana ny mpanohitra no tena nibahana nandritra ity famelabelarana ny tantaran'i Madagasikara ity. Ny tena ny faharan'ny enjika dia ny fitondrana Ravalomanana ka isan'ny notsindriana mafy ny namindrana ny razana izay nolazaina mafy fa fanontana fady teto amin'ny firenena. Mila ampahafantarina ny filoham-pirenena izay tokony hahalala ny tantara tokoa ve fa teny Ambohimanga no nafenina ireo razana ary tsy nafindra fa naverina amin'ny toerany teo aloha ihany. Enjehana Ravalomanana noho ny fanehoan-keviny izay nitsipaka ny fananganana ny Kolizey. Fa nga moa ilay Kolizey isan'ny amehana ka tsy maintsy vitaina mialohan'ny 20 Jona. État d'urgence inona kay no manery ny fitondrana hanangana ilay Kolizey ao anaty rova? Azo atao tsara ny mandravy Kolizey io. Azo atao tsara ny manangana azy amin'ireo toerana malalaka hafa fa tsy eny. Adino tanteraka ve fa ain'ny mpiray-tanindrazana ny eno eo ampelantanan'ireo mpitondra ary tsy misy afaka mamerina ain'olona nizany iza. Na enjehana tahaka ny inona aza ny mpanohitra, tsy izy ireo intsony ene no mitondra. Manome ny heviny izy ireo ary mazava tsara fa ny fitandrona ny ain'ny malagasy aloha ny lahara-pahamehana ho an'ny mpanohitra. Ny an'ny mpitondra kosa raha ny hita dia Kolizey no ifatohan'ny saina ka nandaniana fotoana lava dia lava namarina tena. Ary sao tokony asiana amehana roa aza. Ny iray amehana ara-pahasalamana moa, ny iray amehana ara-drova. Vaovao anisany nanaitra ny sain'ny maro ihany koa ary ireo mpanara vaovao indrindra. Tamin'ny faran'ny herinandro iny ny fandefasana andihana miaramila tany Toamasina. Anisany nataitra ny maro tao anatin'izany hoe inona ny tena ilana azy ireo ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Efa tonga somatsara any Toamasina moa izy ireo ny andinindinin'izay vaovao zay hoentiny nomena Andriamana Misata rindra tsara ny Andry Rakoto Malala. Tonga soa any Toamasina ny alahady lasa teo ireo mpitandro ny filaminana anatin'ilay antsoina hoe bataillon multimission. 590 nisan'izy ireo ary misy mpitsabo ao anatiny. Miaraka amin'izy ireo ny fiara tsy mataho-dalana 120, ambulance ary fiara mifono vy. Inona marina zany ny tena antony nandefasana ireto miaramila ireto any Toamasina? Ifenim-ponina sa ny valanaretina ny tena tanjona? Tsotra nefa ny zavatra takin'ny pon'ny Toamasina dia ny hanomezana azy ireo sakafo sahaza azy mandritra ny fihibohana satria voatery ny ato tanteraka ny hanomba fidiram-bolany. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe voafehy sa tsy voafehy ilay coronavirus? Raha ny tatitra avy eny anivon'ny CCO Ivato androany dia 1,730 ireo olona vita fitiliana hatramin'ny andohan'ny valanaretina teto amintsika. Ka 420 amin'izany no nahitana ny tsy mikaretina Covid-19. Satria tiantsika loatra ny fampitaha amin'ny any ivelany dia andao indray hoentiko aminao reto salanisa ireto. Raha indray ohatra fotsiny isika toy ny firenena États-Unis, efa mahery ny 5 tapitrisa ny fitiliana vita hatramin'ny andohan'ny aretina. Mahavita fitiliana 3 hetsy isan'andro izy ireo kanefa mbola tsy nasany teny fa nahavoafeny aretina
satria tsy misahampitombo ny olona tratra ny valanaretina. Isika malagasy anefa efa ho 720 tapitrisa. Raha ampafolo ny 720 tapitrisa, izany hoe folo isan-jaton'ny malagasy, dia 7 hetsy sy 2 tapitrisa no efa vita fitiliana. Ary raha ampahadimy ny 720 tapitrisa, izany hoe 5 isan-jaton'ny malagasy, dia 5 alina sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa no efa vita fitiliana. Raha 270,100 izany ny vita fitiliana, dia ampafirin'ny malagasy 720 tapitrisa izany. Raha irosona ary tokony amporisihana ny fanaovana fitiliana ny vahoaka 720 tapitrisa, azo vinavinaina tokoa ny fiakatra io antotanisa io. Dia iverenantsika indray ny antotanisa hatramin'ny voalohany. Ny 13 Mey tratra ny 200 tranga, ny 17 Mey tratra ny 300 tranga, ny 20 Mey tratra ny 400 tranga, ny 14 Mey tratra ny 500 tranga, ny 17 Mey tratra ny 900 tranga, ny 30 Mey tratra ny 700 tranga, ny voalohan'ny volana Jona tratra ny 800 tranga. Raha ho tohizana io fiakaran'ny antotanisa io, dia azo vinavinaina tahaka izao ny antotanisa. Ny 5 Jona tratra ny 700 tranga, ny 7 Jona tratra ny tranga 1000. Isika tsirairay ny miara-maminavina hoe efa voafety koa ve ny dikan'izany ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Fa namoaka fanabarana ny teo anivon'ny banky iraisam-pirenena mahakasika ny resaka fitantanam-bola. Atao anatin'ity taratra ity dia misy ny resaka fanodikodinana izay mahakasika ireo firenena andalam-pandrosoana. Ny andinindiny izao etiny Jessica Miray, rindra tsara ny Andry Rakoto Malala. France Info Afrika no namoaka ity lahatsoratra ity ny 12 ny volana Febroary lasa teo. Mikasika indrindra ny fanodikodinan'ny mpitondra ireo firenena 12 ny fanampiana azo avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ny magaziny Veo Economiste no nanao ny fanadihadiana. Raha araka ity lahatsoratra ity, ny 500 amin'ny fanampiana omeny banky iraisam-pirenena dia mivantana avy hatrany any amin'ireo paradis fiscaux. Ho an'ireo firenena 12 tena miankin-doha amin'ny fanampiana avy amin'ity banky ity, raha vao tonga ny famatsim-bola, avy hatrany dia miakatra ihany koa ny tahirim-bola any amin'ireo compte ny paradis fiscaux ireo. Raha atao kady izany dia toy izao. Raha mahavoaray fanampiana mitovy amin'ny iray 100 amin'ny arikarena faobe ny firenena iray, miakatra 3 faingo 400 avy hatrany ihany koa ny tahirim-bola ny amin'ireo paradis fiscaux. Ny firenena afrikana no tena voakasika ity fanodikodinam-bola ity. Ny firenena 20 amin'ireo firenena 12 dia aty Afrika avokoa. Anisan'ny lohalara ny Madagasikara. 7.90 tapitrisa $, isan-taona ny vola mipetraka any amin'ireo paradis fiscaux. 7.70 tapitrisa $, ho an'ny Tanzania, raha 7.70 tapitrisa $, kosa ho an'ny Burundi. Mbola vaovao mifanandrifindrindra amin'izay fiatrehana sy ny fifehezana ny valanaretina coronavirus eto amin'ny firenena izay hatrany, dia nisy nampametra-panontanianany maro ny fomba fifehezan'ny mpitondra ity valanaretina ity eto amintsika. Araka ny fahitany ny kabaran'ny Vaovao Mbs Alatsinainy dia nisy ny fanadihadiana manokana moa izay nataon'ny mpanao gazetiny MBS Inor Fitiavana sy Mathieu Prince. Tsy mandeha amin'ny laon'ny intsony ny raharaham-pirenena eto Madagasikara, toa miemotra hatrany ny firenena. Manaporofo izany fitombon'ny fahantrana lalina efa iainan'ny vahoaka malagasy. Toa midika ho tsy fahaizam-pitondra mitantana ve izany? Iara mahita ny fianaky ny valanaretina coronavirus eto an-toerana. Efa tafakatra araiky amin'ny 77 ireo olona voa, efa 9 no namoy ainy. Amin'izao, efa feno hipoka marary ny hôpitaly any Toamasina. Ny centre de formation des techniques agricoles Analamalotra indray izao no toerana fahatelo natokana andraisana ihany koa ny marary ny coronavirus, izay ahitana fandriana misa 100 mazaka olona 200. Arak'izao hita amin'ny sary izao, vita amin'ny hazo superposé ny fandriana, tery de tery ny toerana. Hatramin'ny oviana ihany koa no nisy fandriana marary vita amin'ny hazo superposé izany. Tsy vao maika ampitombo ny tranga ve ny tsifisiny elanelana iray metatra arak'izao hita amin'ny sary izao hatrany. Tsy sanatrima ny ratsy fa miteny zava-misy mba hisoroana ny loza. Etsy andaniny, nisy ny fandavahana lavaka ao Toamasina, natokana anariana ny fakon'ny hôpitaly ireo zavatra avy nampiasaina tamin'ny Covid-19 izy io, hoy ny governoran'ny faritra Atsinanana sy ny ministeran'ny fahasalamana. Etsy ankilany, nilaza kosa ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana fa tsy azo ariana ny fako fa dorana avy hatrany.
efa aseho ny fanjakana misy ve fa tsy misy ny fifanarahan-tsaina eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Toa any amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook sisa no mifamaly izy ireo. Raha resaka manandanja lehibe toy izany ve ho ianao dia tokony any amin'ny tambazotra an-tserasera. Fa voafety koa ary sa tsy ity valanaretina ity, samy tsy misy mahavaly fa nitsikaritra dia ny antotanisa tsy mitsaha mitombo. Mampametra-panontaniana ihany anefa ny fanapahan-kevitry ny fitondrana tamin'ny kabariny omaly alahady izay milaza fa voafeny aretina kanefa nitranga tsy mitsaha mitombo. Milaza ho mitsinjo ny vahoaka ny mpitondra kanefa averina sahady ho amin'ny fialana tsikelikely amin'ny fihiboana ny eto Antananarivo ny any matsiatra ambony niverina amin'ny fiainana andavanandro. Ary mba aiza tokoa ilay fanampiana vatsitsinjo sy tosika fameno. Efa nahazo daholo ve ny malagasy sahirana? Ambony dia ambony ny sorabola ho fanampiana any Madagasikara ho amin'ny aretina Covid-19. Efa mahatratra 420 sy 700 tapitrisa dolara Amerikanina. Aiza ho aiza no mangarara amin'ny fampiasana izany vola izany. Ny fanampiana izay mba nantenainy ny ankabeazan'ny malagasy tsy ny pakatany aminy na dia vary iray kapoaka aza. Maro amin'ny malagasy amin'izao no very asa, ao ny mitrongo vahoamana. Betsaka no mandry fotsy satria tsy misy ny atokana. Zara raha mahita vary hoanina ao anatin'ny iray andro. Anika voatosika ivoaka hitady izay hoaniny. Dia ahoana no mangarara amin'ny fampiasana ilay vola 4 miliara ariary lazaina fa natokana ho an'ny bombosusetin'ny mpianatra. Vokatry ny kriza teraky ny Covid-19, mitomby ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana eto an-toerana. Nona ny vahoaka ka lasa mitroatra. Fahadisoan'iza nefa izany. Ny any ivelany zaraina fanampiana isam-baravarana ny mponina hiatrehana ny coronavirus. Ary ny antsika, maikery ny fitondrana ividy sy mampanofa fiara tsy mataho-dalana. Dia ny arantsika nahita fa mitaky ny volana ireo mpandrara tsy miankina. Kanefa ny dokotera manao ny antsiho zavatra mba mitaraina amin'ny resaka fitaovana iarovany tena aza. Tao dian'ny mpitondra tsy hita ve? Anisan'ny tena ilain'ny mpitsabo izao ny aro-vava, ny aro-tanana, ny aron'akanjo, ny saron-doha iarovany tena. Saingy toa jeren'ny fanjakana fotsiny izany. Efa misy mihitsy anefa ny mpitsabo namony ainy vokatry ny aretina Covid-19 eto amintsika. Dia mbola sain'ny fanjakana ihany ve ny mitaza-potsiny malagasy ka ilay kolize no ifantofana ny avy-tany fa inona marina ny tena laram-pamena ho an'ity fanjakana ity. Fa manoloana ilay resabe mandeha momba ilay tsindrona ho atao amin'ireo olona marary ny coronavirus eto Madagasikara dia manana ny heviny sy nanambara izany androany teny Anosy ny filohan'ny anten'ny eran-doholona nisy ny fanadihadiana izay nataony Asin'Andriamalala eo amin'ny sarin'ny tokra marolahy. Mitombo isan'andro ny marary ny coronavirus eto Madagasikara. Saingy ny mpitondra fanjakana dia variana loatra amin'ny tsy laharam-pahamehana eto amin'ny firenena akory. Ininy mpitondra fanjakana hoentina any amin'ny hevi-diso sy ahodin'izy ireo any amin'ny zavatra hafa ny sain'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Kanefa ny olona marary ny coronavirus mitombo ihany. Mila mahataty ady-hevitra araka izany ny mpitondra fanjakana. Za dia miantso fanjakana mihitsy hoe mba ahoaka re zay lay fisarianan'ilay izy amin'ny lafiny tokony indray rehefa miteny fanjakana tsy ny olona akory fa le système hoe fisarianan'ilay izy any amina zavatra fandresen-dahatra terisetra. Fandaotsika araky ny antsony mpitondra fanjakana ny antsona io hoe mba hiaraka irahina ao anatin'izany. Izany tsy mampirahina ary amin'izao fotoana izao hoe samy manontany fiteny eny tsika manakavy. Fa maninona ny taritany amin'ny sehatra ady-hevitra politika ilay izy hoe rehefa momba an'izao ianao dia momba ny fanjakana ianao zany. Fa rehefa mieritreritra ianao hoe ohatra lazaina zao amin'izao fotoana izao hoe atao tsindrona. Fantatrareo zany fa mampizarazara ny eritreritry ny olona. Zavatra normalina zany fa tsy hoe tsy makatoa ny filoha zany ianao matoa tsy manaiky an'ilay tsindrona. Fa tsindrona inona? Tsindrona vaiza? Mila fanazavana zany. Ohatra ny zava-drehetra zany. Fa eto amintsika reny ngamba ny lasa hoe io tompoko misy fanafody ka zay tsy mihinana an'io nareo dia nareo zany dia efa valim-pirenena. Nareo zany dia te sanatria fandatsa hoe zay ny mamparary anareo. Ny filohan'ny anteny meran-dolona moa dia miantso malagasy iray manontolo mba hitandrina manoloana ny fiparitahan'ny coronavirus eto Madagasikara.
manodidina kosa indray ny vaovao ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra dia anisan'ny velo taraina tanteraka ireo mponina eny Mandrosoa faravohitra amin'izao fotoana izao noho ny trangana tsy fandriam-pahalemana ny alabotry ary ihany koa ny fanendahana sy ny sisa. Nanao fanady adina mikasika an'izay teny amin'ny totobatony Vaovao iny moa ny mpanao gazetinay Alatsinainy eo amin'ny sariny Tahir ny aina. Efa taona maro no nisy nireto tanora-pikotrana eto amin'ity totobatony Vaovao ity. Everina fa manakorotana ny fiarahamonina nefa fisian'izy ireo na dia eo aza ny fandrarana efa natao ny fokotany sy ny mpiray-monina. Dia zareo zany amin'ny maraina tonga io na rezy misy amin'ny 3 amin'ny 4 tonga dia efa tonga zareo. Dia ny tena olana aminay zany le resaka radio satria zareo mitondra le sibofera kely dia atao mafy le izy nefa ny ao aminay ao misy olona tsy dia tena hoe salama be. Fa rehefa matety eo ny divadiva rainao izy zay vao tena ohatrany hoe mahita tory. Dia raha vao tonga nefa zareo miakatra avy any tonga dia vao ary ambany be ary izy dia efa eny le izy. Dia efa manomboka mifoha aloha zany mba miteny ihany fa vao miteny ianao dia vao opa ianao raha vao miteny. Zay zany no tena zakany amin'izy le miteny ianao misy manaraka dia misy tena manopa ary misy ny tena mamaly. Tsy vitany manakorotana fiarahamonina manodidina ihany ny ataon'ireto mpikotrana sasany hoy ny fanazavana fa misy amin'izy ireo no manendaka sy misitona ny vola eny an-tanan'ireo zaza irahana metsena. Anisany efa niara-ny fanendahana ity renim-pianakaviana iray ity. Rehefa mandeha ianao midina an'ity totobaty dia avy any le olona tonga dia misitona poketra. Ka ianao rehefa marary tapaka ny tananao fomba ahoana moa no azahoanao olona mihazakazaka midina any ambany any. Fa ny zavatra tena nangatahako sy ny tarainako tany amin'ny fokotany en président pokotany hoe tsy lalana tsy zavatra tsy fanaovana gymnastika fa lalam-bahoaka io fa tsy fanaovana gymnastika. Ka raha ohatra anaovana gymnastika ngamba atao fa hoe ohatra ny salany na ny lalana anjananay ary tsy misy ary na zazao rehefa nahazo opa fa nahazo teny gasy nefa zay tsy mamaly. Marasa mandefitra zany tompoko rehefa mandeha amin'ity lalan'ity. Ny mpitandro filaminana sy ny voamerana fandriam-pahalemana ao amin'ity fokotany ity moa dia nanamafy fa hoenjana ny sazon'ireo izay tratra mbola minimikotrana sy manakorotana eto amin'ity totohatra ity. Anjatony mantsy ireo mpikotrana eto no mandrora sy mandoto tanàna kanefa ny valan'aretina coronavirus mitombo hatrany. Marihana ihany koa fa izay mponina ety dia hiezaka zany hiara-iasa amin'ny mpitandro filaminana fa tsy ekena intsony zany ny quartier hoe ho lasa quartier firenen'olona na hoe fanaparitahana aretina na fanaovana zavatra fanimbazimbana ampiarabelona amin'izany tabataba lava andromanalina izany. Dia izay ny antony antsonay anareo mpanao gazety hoe mba jero kely ny fitarainanay hoeniny rehetrarehetra hoe ary sao dia tokony atao lalàna manerana amin'ny Madagasikara koa ty tsy mandrehaka tsy mandrora tsy manisy ndelo etsy roa satria tena mampianaka be an'ilay valanaretina io. Makasika indrindra ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao mahatsikaritra ny olom-pirenena ny mpanao politika ary ihany koa ireo mpaneho hevitra rehetra. Tao anatin'izay herintaona sy tapany tantanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny firenena izay dia mbola betsaka ireo velorano ary ny fampanentenana pokaty hatrany no hita sesilany hatreto. Manontany tena ny olona hoe aiza ny fivoaran'ny Madagasikara manoloana izany. Nisy moa ny angom-baovao mety ny Lorette Berton. Tafiditra ao anatin'ny fampanantenana nataon'Andriamatoa Rajoelina nandritra ny fampelezan-keviny ny fananganana foto-drafitrasa tahaka ny building manara-penitra ny orinasa goavana amokatra etanol, ny famatsiana jiro isan-tokantrano ho an'ny rehetra eny amin'ny toerana ambanivohitra, ny fampianarana ho an'ny zaza malagasy tsy ankanavaka, fandriam-pahalemana manerana ny nosy, fanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona sy ny sisa tsy voatanisa. Herintaona sy tapany aty aoriana tsy mbola nisy fanantanterahana ny velorano nataony na iray azy. Aiza ilay building manara-penitra no lazaina fa hatao raha vantany voatafapetraka amin'ny toerana mahafiloha azy izy. Aiza ilay orinasa lehibe nampanantenainy. Tato anatin'ny volana vitsimonja aza vao maika ny antombo ny olona tsy anasa raha ny fanomezana asa ho an'ny tanora no ny lokalokan'ny filofony izy ny latsakofidiny. Ato anatin'izao ame anara-pahasalamana izao no tena nampiariary ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ary tsy nisy tsy nanakihana izany hatramin'ny mpanao politika ka hatramin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanana isan-tsokajiny ary ny mpitondra fivavahana. Nolazaina fa hatsaraina ny tontolon'ny fahasalamana
saingy raha mahita ny fitaraina ny mpiasa ny fahasalamana rehetra mandritra izao ady amin'ny valana retina izao, fa na fiarovana ho azy ireo izay manao sorona ny ainy aza tsy misy. Ny lokaloka ihany koa ny filoana ndritra ny fampielezan-kevitra fa ametraka fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Ny mifanohitra tanteraka amin'izay anefa no zava-misy satria tsy vitsy ny herisetra, asan-dahalo sy fanafihana miseho na any ambanivolo na eto an-tanan-dehibe. Efa impiry izay no nanao antso fanairana ny lehibe ny antoko-tim fa noho ny fahasairana ny vahoaka no mitarika ny tsy fandriam-pahalemana ka tokony olona ra-pahamehana ny famahana ny olona ny mponina amin'ny ankapobeny dia ny fahantrano. Manao izay saim-patany ny filoham-pirenena amin'ny fitantanana ny fiainam-bahoaka sy ny fampiasana ny volam-panjakana. Ravaina avokoa ireo foto-drafitrasa efa natsangana hatramin'ny taona maro. Ny kianjaben'ny Mahamasina ohatra izay manana ny toerany eo amin'ny tantaran'i Madagasikara nolazaina fa ho vita alohan'ny fetim-pirenena, saingy miditra volana Jona isika androany tsy misy fivoaran'ny asa. Tsy izany ihany, ny kianja mitafin'ny Mahajanga izay toerana natokana ho an'ny tanora ao an-drenivohitra Boeny noravaina tanteraka tamin'ny taona 2012. Tsy mbola nisy na dia rindrina iray nitsangana aza anarenana izany mandrakandroany. Tsy asiana resaka lavabe ny momba ilay foto-drafitrasa natsangana ntsokosoko tao anaty rovo, sady manova tanteraka ny tantara no manimbazimba ny vakoka malagasy. Andeha nompo-maso anon'ny faritry mena be iny sika ao anatin'ny reto vaovao manaraka ity. Amin'izao fotoanan'ny fiboana izao mandalo anatin'ny amiana ara-pahasalamana dia miaina tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana ary misedra olana mafy ireo mponina ao Mahabo ao amin'ny distrika ny Morondava ao. Nisy moa androany ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetiny MBS any an-toerana Rina Rabeony eo amin'ny ratsariny Tahiriny Aina sy ny Zavandremahefa. Olana maro nosedrain'ireo mponina ao amin'ny distrika ny Mahabo faritry mena be amin'izao fotoana. Tsy vitan'ny efa-tsy miasa noho ny fihiboana fa mbola angalan'ny tompona andraikitra ao an-toerana indray izay makely hananan'ireto mponina. Ny fanampiana avy amin'ny fanjakana raha teo tsy tonga any an-toerana, velo taraina araka izany izy ireo. Ka ny zavatra tena mahagaga anay dia mbola misy sahala amin'aketa atao amin'ny vahoaka. Vary isapokotany any sy ny sisa rehetra vola. Zahay reto dia manaitra anareo mpitona fanjakana eto Mahabo sy ny mpitona fanjakana agny amin'ny Foibe. Fa tsy zakanay zany zavatra zany amin'izao fahavoazana efa mahazo anay izao ve dia mbola akana vary, akana vola zahay. Hay zany tany andehananay, zahay tsy mamisy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana hoe io mamisy kasibosy. Ka zay tenenanay angavenay amin'ny mpitondra fanjakana eto Mahabo hoe mitady habalanana le nareo mpitondra fanjakana. Mba azahoana an'izay fanampiana zay fa aza aminay aty indray nareo no maka an'le izy. Tsy izay ihany fa misy ihany koa ny trindra azo lena ataon'ireo mpitandro filaminana azy ireo. Tany misy anany ty lalàna ty tanàna ty bazirenareo mariny zay fa zao aiza ve tsy manao kasibosy dia vangona dabodaboina tsy adakadakana zany daholo zavatra misy zany. Misy olona inona ma tenenina, misy olona tenenina sy manao kasibosy dia misy tenenina sy manao kasibosy. Za dia nisy publication ataoko misy mikasika ny zavatra zay fa napalahelo anahy le raha hoe misy olona mandeha ve dia sy manao kasibosy dia sy tenenina dia miara-dia amin'igny le mpitandro filaminana dia ahoana mikasika an'izay. Andeha faranantsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny fampalalam-baovao. Niteraka resabe maneran-tany amin'izao fotoana izao hoe nahafatesana lehilahy iray mainty hoditra tao Etazonia tao, lehilahy afrikanina mizaka ny zoam-pirenena amerikanina izy ity tany Amerika ny herinandro lasa teo iny. Ny andindinin'izay vaovao izay hoentiny Zavandremahefa sy Andry Rakotomalala. Minneapolis, New York, Chicago, Miami, Hatezerana sy fihetsiketsehana mahery vaika no nanehoan'ireo mponina tao Amerika nalahelo manoloana ny fahafatesan'i George Floyd. Mihitatra ireny Etazonia netsika fanehoana izany fahatezerana izany. Any Minneapolis, New York, Chicago, Miami ezaka nahitana izao fihetsiketsehana izao avokoa. Malalahady dia nisy tamin'ireo mponina tao Londres ihany koa no nidina an-dalambe no ity raharaha ity hatrany. Ny alatsinainy teo no fantatra fa namono ny ainy tao Minneapolis i George Floyd. Raha loharaha vao hatrany dia fampiasana vola sandoka amin'ny tetina $20 saky hividianany sigara tao amin'ny tranombarotra iray no antony nisamboran'ny mpitandro filaminana azy. Raha izao hitantsika amin'ny sary izao anefa dia endrika feno herisetra sy tsy fanajanany zoma olona no nataon'ireo mpitandro filaminana teo ampisamborana azy ka niafara tamin'ny fahafatesany. No esorina tamin'ny asana avy hatrany moa ity mpitandro filaminana ity. Maro kosa nefa no tohina sy nalahelo raha nahafatatra fa tsy nisy fanenjehana ity farany tamin'ny alalan'ny lalàna satria hain'olona no nalatsany.
Misy ireo naneho ny alahelo tamin'ny alalan'ny tambazotra serasera. Misy ny milaza fa fanavaka vaham-bolo-koditra noho izao zava-mitranga izao. Eo koa ireo milaza fa tsy fanajanany zon'olombelona trotro izao. Tafiditra ao anatin'izany ny faneho-kevitra ireo olo malaza maneran-tany izay manameloka tanteraka izao tranga mahazo ny George Floyd izao, toa ny Beyoncé, Rihanna sy ireo artista maro samihafa. Aoka izay ny herisetra sy ny fanavaka vaham-bolo-koditra atao amin'ny olona mitovy loko aminay, hoy ihany koa i Michael Jordan, raha nanambara tao anatin'ny Instagram izy. Ny faran'ny herinandro teo dia nisy ireo polisy Amerikanina mainty sy fotsy nandohalika hanoerana ity herisetra ity no sady iondrehana amin'ny fahalasan'ny George Floyd hatrany. Nanambara moa ity Moalza, gobernora tao Minneapolis, fa mety hiteraka voka-dratsy lehibe eo amin'ity renivohitra iray ity izao zava-mitranga izao. Raha ny vaovao hatrany dia efa eo anolohan'ny trano fotsy ao Washington mihitsy ireo mpanao fihetsiketsehana no maneho ny hatezerany. Voaterina namafy ny fepetra araka izany ireo mpitandro filaminana ka misy ny couvre-feu ho an'ireo izay mikasa ny gafy. Raha ny fantatra mantsy dia efa roa izao ireo mpanao fihetsiketsehana no namony ainy ary efa mahery ny arivo no voasambotra vokatry ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana. Ny ihany koa tomboky lasy tomboky vavy no nentinay nakatona tanteraka ny fampalalam-baovao ny MBS indray tamin'ity alatsinainy alina ity ankasitrahana feno ianao misafidy hatrany ny MBS naiza naiza ary amin'ny fotoana rehetra tahaka ny mahazatra dia manome fahafampo anatina sary mihetsika ny MBS aoriana fotoanan'ny fampalalam-baovao. Karazana film mampiome izy ity, Copain pour toujours ny lohateniny ary Adam Sandler no ilalao azy. Mametraka mandrapitafa ao manaraka ny tenanay mirary herinandro finaritra.